Ya, ity lalam-pandrenana ty moa zany betsaka amitsika zany mba mangataka hoe mba somary vakio aloha mba hoeninay andriamatao président. Mety zay ngamba le ataonao am'izao fotoana zao mba vakio kely moa andriamatao président mba ho heninay le andinin-dalàna anatin'ny lalam-pandrenana satria zay mbola tsy mahazo an'ity lalàna ty lalam-pandrenana ty. De tiako zany hamaky an'ity lalam-pandrenana ty entanatrehan'ny be sy ny maro, entanatrehan'ny vahoaka malagasy rehetra maneran-nosy mba ho hitatsika zany le santio-santionany mikasika n'ity zavatra voarafitra anatin'ity lalam-pandrenana ty. Ohatra zany io fa hitatsika le titre angeza be eto de hoe lalam-pandrenana ny fanjakam-pisorona. De am'ty toko voalohany ty zany de vakiko le andininy voalohany de zao ny voasoratra. Andininy voalohany, ny fanjakam-pisorona dia fanjakan'i Jesosy Kristy ilay mpisorona be any an-danitra ka manapaka ety an-tany. Fanjakan'i Jehova tany an-danitra io fanjakam-pisorona io fa natolony ho an'ny zanany mba ho entiny mandritsy ny arivo-taona. Zay zany ity fanjakam-pisorona ty. De raha ohatra ka ho jerentsika zany le ato am'le tanjon'ity fanjakam-pisorona ty agnatin'ity lalam-pandrenana ty zany, raha jerentsika zany ato amin'ny toko faharoa tanjon'ny fanjakam-pisorona ho tsatsarana de ho vakitsika zany ty andininy reto. De zao ny voasoratra am'ty andininy voalohany sy faharoa sy fahatelo andininy voalohany toko faharoa. Ny tanjon'ny fanjakam-pisorona dia hamerina ny zavaboary rehetra ho amin'ny Jehova sy hahatonga ny tany ho lasa paradisa ary hitondra fiadanana sy fandriam-pahalemana lehibe indrindra eto ambonin'ny tany. Andininy faharoa, fiombonam-be sy fifankatiavana no tanjona kendreny fanjakam-pisorona mba hatateraka ny didin' Jesosy Kristy momba ny fitiavana. Ka noho izany de hisy ny didy havoaka mba hampifankatia ny olona ka ho lasa ray tanteraka ny vahoaka hatateraka ny tanjon'ny fanjakam-pisorona. Andininy fahatelo eto, fivoarana, fandrosoana, fisanjatana ho lasa firenena voalohany maneran-tany no tanjon'ny fanjakam-pisorona ary Jehovandriamanitra no hanokatsy lalam-pitahina hahatateraka an'izany. Hitatsika zany fa tena tsara le tanjona ho atsatsara ny fanjakam-pisorona. De eto am'le famaranana an'ity toko farany ty ato amin'ny toko fahaefatra amby valopolo ery amin'ny andininy voalohany am'ty lalam-pandrenana ty de miresaka hoe ny fiainam-bahoaka ankapobeny ao amin'ny fanjakam-pisorona. Andininy voalohany, ny fanjakam-pisorona dia hampiadana ny vahoakany ka tsy hamela azy ireo hijaly intsony. Koa manomboka amin'ny fanjakam-pisorona mijoro eto Madagasikara dia handaon'ny olombelona tanteraka ny fahatrana sy ny fijaliana ka tsy hisy eto ambony tany intsony ireny mandrakizay. Andininy faharoa, ny fanjakam-pisorona dia manome trano tsara indrindra maimaim-poana ho an'ireo vahoakany mba tsy hampijaly azy ireo intsony. Koa noho izany de hiezaka ny fanjakam-pisorona hanorina trano building maro eto Madagasikara mba ho zaraina maimaim-poana ho an'ny mponiny fanjakam-pisorona. Andininy fahatelo, ny fanjakam-pisorona de manome jiro sy rano maimaim-poana ho an'ireo vahoakany manerana ny nosy. Koa noho izany amin'ny fanjakam-pisorona dia tsy misy intsony ny fitakiana faktura jirama. Ary ny jirama dia atao manerana ny Madagasikara mba samby hahazo herinaratra avokoa ny vahoaka manerana ny nosy. Hitatsika zany fa tena tsara zay fiainana zay hataon'ny fanjakam-pisorona zay. Ary zay indrindra nahatonga zaho tena resy lavitra zany amin'ity fanjakam-pisorona ty. Izy ty moa zany karazana hoe santionany fotsiny le vakiko taminao teo satria anao mba nangataka zany hoe mba somary vakio andriamatao filoha le zavatra misy ao anatin'io lalam-pandrenana fa tsy mbola tsy hitanay le izy. Ka izay zany nahatonga zany mba namaky santionany zany mba hoeninao le izy. Hitatsika zany fa tena hoe mipetrapetraka zany ny programa rehetra anatin'ity lalam-pandrenana ity. Ka izay indrindra mahatonga zay zany mangataka antsika zay fa resy lahatra rehetra zany mba hifanangonangona atsika zany famorivory mba hafahana hifandinika zany amin'ny fomba hametrahantsika nyity fanjakan'Andriamanitra ity eto Madagasikara.
izy ity zany tsy vitana hoe propagande fotsiny atao ambava eto amin'ny Facebook fotsiny fa tokony isy dingana hataotsika zany manomboka izao satria tsy atao hoe vavabe fotsiny le raha hoe za hoe iamaimaim-pona bojy fa tokony hoe fa iainga zany tsika hanatanteraka an'le raha sady tokony efa manomboka mametraka zavatra tsika mba ho hitan'ny vahoaka zany hoe io fa tsy koboakam-bava io fa tsy zavatra hoe fampanantena ny pokaty ny zavatra ataotsika fa zavatra tena hoe hipetrapetraka ary efa manomboka ka manetagna anareo zay efa resy lahatra zany tenako am'izao fotoana zao mba hifanangonangona atsika hifanampy hifanohana atsika hifanoro hevitra atsika hiaraka hitantana zao firenena malalatsika zao mino ao zany fa mity herinandro ity de anomboka zany antso taribia ary numeroko moa fa azonareo jiaby ary efa hitatsika reny numeroko zay naparitaka tamin'ny CD aby reny de raiso le numeroko iny de antsoy aho fa vonona zany famaritsika de fanantona hifandinika amin'ny raha-pirenena malagasy. Saotra anao nagnaraka ny fandaharana iny fa mbola hiditra amin'ny lalandalina hatrantsika saotra tompoko.